Mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany i Saoly dia nakao ampisorona be ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hahazoany mitondra mifantotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany manaraka izany fampianarana izany na lahy na vavy. Raha nandeha izy ka tonga teo akaikin'ny Damaskosy dia nisy mazava avy tany an-danitra na nelatselatra tampoka nanodidina azy dia lavy tamin'ny tany izy ka nandrefeo ny teny taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ianao? Ary hoy izy: Iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: Izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka makanesany an-tanàna dia ho lazaina aminao izay tsy maintsy hataonao. Ary ny olona izay niara-dia taminy dia nijanona tsy nahateny, nandreny feo izy ireo nefa tsy nahita na iza na iza. Dia nitsangana tamin'ny tany i Saoly, ary rehefa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy, koa nitantana azy izy ireo ka nitondra azy ho any Damaskosy. Nandritra ny 3 andro dia tsy nahita izy, sady tsy nihinana na nisotro. Nisy mpianatra iray antsoina hoe Ananiasy tany Damaskosy, ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho tompoko. Hoy ny tompo taminy: Mitsangana ka mandehanana ny lalana atao hoe i Mahitsy, ka jereo ao an-tranon'i Jodasy ny lehilahy antsoina hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Efa nahita lehilahy antsoina hoe Ananiasy tamin'ny fahitana izy, izay niditra ka nametra tanana taminy mba ahita indray ny masony. Dia namaly Ananiasy hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema. Manana fahefana avy tamin'ny lehiben'ny mpisorona aty koa izy mba hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Nefa hoy ny tompo taminy: Mandehana fa fanaka voafidy ho fitondrana ny anarako anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely izy. Fa hasehoko azy ny habetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Dia lasa i Ananiasy ka niditra tao an-trano. Ary nametra tanana taminy sady niteny hoe: Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no nanirakay mba hahitany masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahita indray izy ka nitsangana ary natao batisa. Dia nisakafo izy ka natanjaka. Nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy i Saoly, ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Dia talanjona izay rehetra nandre ka niteny hoe: Tsy io va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema, ary moa tsy ny hitondra azy ireo mifatotra ho any amin'ireo lehiben'ny mpisorona va no natongavany aty? Nefa vao mainka nitombo hery i Saoly ka nandresy lahatra ny jiosy izay nonina tany Damaskosy izy, ary naneho marina fa Jesosy no Kristy. No ny afaka andro maromaro dia niraisaina hamono azy ny jiosy, nefa fantatry Saoly ny teti-dratsiny, niambina ny vavahady andro aman'alina izy ireo mba hamonony azy.
nefa naka azy kosa ny mpianany noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobika avy eo amin'ny manda. Rehefa tonga tany Jerosalema i Saoly dia nitady hiaraka tamin'ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa naka azy i Barnabasy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, ary nanambara tamin'izy ireo ny nahitany ny tompo teny an-dalana sy ny nitenenany taminy, ary ny nasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Dia niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema izy, sady nitory tamin'ny mpasahiana tamin'ny anaran'ny tompo, ary niresaka sy nihiady hevitra tamin'ireo helenista izy, nefa ireo kosa dia nitady izay hahafaty azy. Noho ny fantatry ny rahalahy zany dia noentiny nidina nakany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nandry fahalemana ny fiangonana manerana ny Jodia sy Galili ary Samaria, ka sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo no ny amaro no ny fampahirezan'ny fanahy masina. Rehefa nandeha nitety ny faritra rehetra i Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Nahita lehilahy iray teo izy, Enea no anarany, izay efa nandry nandritry ny 7 taona teo am-parafara satria malemy. Hoy Petera taminy: Ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, nitsangana ka amboary ny fandriananao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. Rehefa nahita izany izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona dia niverina ho amin'ny tompo. Tany Jopa dia nisy vehivavy mpianatra iray antsoina hoe Tabita, izany hoe raha dika Dorkasy. Be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Narary izy tamin'izany andro izany ka maty, ary rehefa nampandroina ny faty dia napetraka tao amin'ny efitrano iray ambony rihana, satria akaiky any Jopa i Lida dia reny mpianatra fa efa tonga tao i Petera, ary naniraka roalahy izy hangataka aminy hoe: aza misalasala ankaty aminay. Dia nitsangana i Petera ka nandeha niaraka tamin'ireo. Noho ny tonga izy dia noentiny tany any efitra ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairin'ny Dorkasy fony fahavelony. Navoaka ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka niteny hoe: Ry Tabita, mitsangana, dia nahirany ny masony. Ary rehefa nahita ny Petera izy dia niarina. Nanolo tanana azy i Petera ka nanangana azy, ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra teny izy dia nanolotra azy velona. Fantatra manerana ny Jopa izany ka maro no ninony tompo. Nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandoha koditra i Petera.